Yarabo topoko androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny akony vaovao izay nalaza tamin'ity herinandro ity ny fitsidiham-paritra izay nataon'ireo kandida indrindra fa ny kandida Andrajoela sy kandida Siteny Randriana Soloniaiko. Fa mialohan'izay dia azadino milaiky ny vidéo antsika ary azadino ihany koa miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa amin'ny CCG tong matavata gasy ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary mizara telo lehibe ny foto-kevitra antsika amin'ity androandroany ity. Ny tapany voalohany dia mahakasika ny zavantranga tany Fianareva-Tsinanana izay fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Ary ny tapany faharoa kosa dia mahakasika ny propagande izay nataony Andriamatoa Andrajoela tany Majunga sy tamin'ny faritra hafa. Ary ny tapany fahatelo ihany koa dia mahakasika ny propagande izay fitsidiam-paritra nataony Andriamatoa Siteny Randriana Soloniaiko tany Voemara. Ndao ara idirantsika ny tapany voalohany izay mahakasika ny zavantranga tany Fianareva-Tsinanana. I Fianareva-Tsinanana moa dia tsy aiza fa any amin'ny faritra Tsinanana Nosy iny no misy azy. Izany hoe any amin'ny faritry ny Toamasina. Raha ny fiveloman'ny ponina no lazaina dia saika mivelona amin'ny fambolena sy jono avokoa ny ponina any amin'ny faritra Tsinanana iny. Toerana mahafinaritra i Fianareva-Tsinanana ary manana ny lazany sy ny tantarany raha eto Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny talenta sy ny zavakanto koa dia nametraka tantara lehibe koa izany faritra Fianareva-Tsinanana izany. Ya raha mahita moa fa ny délestage dia saika manerana Madagasikara tato ato zay ary tena tsy voafehy intsony izany délestage zany raha ny délestage no asina resaka raha eto Madagasikara. Mahakasika délestage ihany dia rehefa nilaza sy nampanantena moa Andriamatoa filoha teo aloha Andrinina Rajoelina tamin'ny propagandiny izay tany amin'ny 2019 hoe raha zaho no lany dia ofoanako ny délestage satria ho ampiakariko ny angovo izay miasa amin'ireny herinaratra ireny. Kinanjo nefa tsy zany ny zava-misy fa na de teo aza ny fahalaniny dia tsy nahitam-baholana mihitsy zany délestage zany mandraky tiny androany. Noho izay olana délestage izay ihany dia nisedra olana ny Fianareva-Tsinanana tamin'ny alakamisy 19 octobre lasa teo. Nisedra olana ho iaho satria nahoana rehefa niaina tao anatin'ny délestage zay tsy manam-piafarany ny poniny Fianareva-Tsinanana dia tesitra izy ireo ary avetrany nandray fanapahan-kevitra fa hiroso amin'ny hetsika izay ho atao mba handorona ny milina izay mpanodina herinaratra any an-toerana. Mpitandro filaminana 10 mirahalahy be izao no naratra tamin'izany fotoana izany izay ahitana miaramila zandaro ary polisy izay naratra vokatry ny fifanjevona izay nisy teo amin'ny andian'olona maromaro izay nikasa andeha handoro ny bureau central thermique any Jirama. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'ny besiny maro ara hoy hoe tena vaholana tokoa ve ny fandorona any bureau central thermique any Jirama ary tena tsy ahitana vaholana mihitsy ve io problème délestage io mandraky tiny androany. Izay arahantsika mamaly ao anatin'ny commentaire. Ajanoko eo aloha ny mahakasika niny problème resaka Jirama tany Fianareva-Tsinanana iny fa ndondray raha ho resantsika ny akony propagande izay nataon'ireo kandida roa lahy izany hoe kandida numéro 3 izay taritiny Andriamatoa Andrinina Rajoelina ary kandida numéro 13 izay miaraka amin'ny Andriamatoa Siteny Randriana Soloniaiko. Raha resaka ny fifidianana isika dia ataoko fa samy mahafantatra avokoa isika iza no kandida numéro 3 ary iza ny kandida numéro 13. Izany hoe olona izay samby manana ny maizy azy ary samby tsy manaiky lembenana izy roa lahy ireto. Raha ny fantatsika moa dia nakarina 6e dan ny kandida numéro 3 izay arahana amin'ny Andriamatoa Bruce Lee araky ny teniny fa ny hitantsika kosa etsy ambadika an'izay fantatsika fa 6e dan ihany koa i kandida numéro 13 izay miaraka amin'ny Monsieur Beozatra sady judoka no filoha mpitarika izany judoka zany aty amin'ny faritry ny Afrika. Rehefa nilaza moa Andriamatoa Andrinina Rajoelina izay nilaza mpabe maso fa ny surnom tambola kely dia Bruce Lee ary izy dia tsy manaiky lembenana mihitsy ary tsy misy atahorany ireo kandida reo na ny iray aza. Etsy andanin'izay moa dia namaly Andriamatoa Siteny Randriana Soloniaiko nilaza izy tamin'izany fa izy dia vrai champion fa tsy fake champion. Raha ny hita sy tsapa aloha hatreto dia samy manao démonstration de force izy roa reto ary samy tsisy manaiky lembenana fa samy maneho fa mafy izy satria rehefa namoaka angidimby Andriamatoa Andrinina Rajoelina dia namoaka koa Andriamatoa Siteny satria izay tokoa moa ny zany ny fiomanana ny propagande. Etsy andaniny rehefa nanao famorim-bahoaka tany Mahajanga sy tany amin'ny faritra hafa Andriamatoa Rajoelina dia iny koa Andriamatoa Siteny fa nandeha nakany Voemara izay nanao famorim-bahoaka amin'ny fanaovana propagande izay samy nitondra artiste kalaza ary samy nanao spectacle izy roa ireto. Hita taratra tamin'izany fa tena vorolanina tokoa ny vahoaka na ny tamin'ny Andriamatoa Rajoelina izany na tamin'ny Andriamatoa Siteny. Ka ny fanontaniana izay mety hipetraka ao andohantsika tsirairay ara tamin'izay fandalovan'izy ireo izay mety hipetraka ty fanontaniana ty hoe tena fitiavan'ny vahoaka ireo kandida ireto koa ve na vorolanina izy ireo sa ny fitiavan'izy ireo ambiance sy ny fitiavan'izy ireo nijery artiste. Izay arahantsika mamaly ao amin'ny commentaire. Hita taratra araky izany fa tena vonina hifanandrana tokoa ireto kandida roa lahy ireto izay numéro 3 sy numéro 13 raha ny fihetsiky zareo no asina resaka. Mbola manamafy izay fahavonona izay ihany moa ny kandida numéro 13 izay Siteny Randriana Soloniaiko nandrisany kabary izay nataony tany amin'ny Coliseum teo anatrehan'ireo collectif des candidats sy vahoaka marobe nilaza mpahabe maso izy
fa mangataka ny hanaovana débat public amin'ny andrimatoa Andry Nirina Rajoelina raha toa ka sahy izy. Nateo aza fangatahan'ny siteny izay fanaovana débat public izay dia mbola tsy namaly aloha ny candidat Andry Rajoelina hatreto. Manoloana hatrany ny fitsidiam-paritra izay nataony siteny tany Voemara dia niteraka resabe izany tato amin'ny tambazotra tserasera Facebook izay maro ny olona nanakina sy nilazany heviny mahakasika izay fidinany siteny tany Voemara izay satria manko raha nitambatra foana ireo collectif des candidats nanisany hetsika izay nataon'izy ireo dia be nanera Antananarivo dia tampotampoka teo andrimatoa siteny dia avetrany lasa tany Voemara. Mety midika inona izay fandehanany siteny tany Voemara zay? Mety midika ve izay fa tena efa tsy miara-dalana tsony izy amin'ireo 11 candidats sa ve inona ny tena ambadika izay? Mbola fahavinonana ihany no asintsika resaka hita tany amin'ny tambazotra tserasera Facebook ko tamin'ny omaly dia nivoaka ny horonan-tsary izay mirakitra ny hira fanevan'ny candidat siteny. Zany dia tena mana-proof fa vonona tanteraka ny lehilahy hiatrika ny fifidianana. Ajano ko atreo aloha ny mahakasika ny vidéo tsika androany malalaka ny commentaire ho antsika rehetra zay mpanaraka nyty chaîne ity dia samia milaza ny heviny ao anaty commentaire mba afahantsika mandravona ny hevitra manaraka izay tokony ho ataontsika vidéo. Manasa anao hanao like an'ity vidéo tsika ity ary mbola manasa anao ihany koa hiabone amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny CCC tong watawata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Eko maro tanagna tsara amboniny tany fa raiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao tompitany fa gasikara mefa sady manakariana fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matintsale Zagnahare mila vonjy ty nosinay Zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae akupakupa hunitananao fa zamitanondrika toy izao atsika fandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna varatra antsignianagna ivontany joby malady malama nangita atsika jiaby nafohina lava mahatra mpanambola atsika jiaby anombany volony aty amin'ny ville nampitandranomasa malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae asa mity gasikara tany ndrazane malala ivavagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae